Eny ary saotra ny tompontsika afaka mbola miaraka toy izao indray a manao na fedanany tompo sy fahasoavany a amintsika rehetra izay mbola tonga eto amin'izao fotoana izao a ary atsika rehetra ihany koa izay manaraka amin'ny alalan'ny tambazotra izany. Rehefa misy fotoana tahaka izao a dia ampiomany foana ny fonao andre ny tompo. Amen. Indray tsika efa zatra loatra hoe mandeha vavaka, zatra loatra hoe eto le toerana, zatra loatra hoe ty le hira, zatra loatra hoe ohatran' izao fomba fitarita amin'ny mpitarika, dia lasa naviminana renao dia ohatran'le bebe le nahazo sakafo reny efa tratran'ny Alzheimer. Aiza ny anjara sakafo koza izy efa nikipony amin'io efa mizihatra fa tsy tadidiny hoe nihinana izy satria maninona efa fahazarana nanaovany azy nandritra 80 taona ka androany ianao raha hinana dia lazao kely namanao hoe manantena fa tsy voan'ny Alzheimer ianao fa dia hinana tokoa ianao ary dia ho tsaronao no hohaninao androany. Amen. Zay ny zavatra tokony hisy ary zay ny zavatra tokony hitranga ao anatin'ny fiainantsika. Raha vao misy zavatra hafahafa ny anatintsika any a dia tsara foana miverina ao amin'ny tompo a dia miresaka amin'ny tompo ohatra ny efa voan'ny Alzheimer zany ara-panahy ka dia mila restorena, mila ampodiana ny fahazotokomana sy ny fahavononana indray ny teninao. Androany ary tsika dia andehantsika maka Matthieu 5 taloha no any ivelany zay a dia Matthieu 5 no ny raha tsika nandinika sy namakafaka nandritra ny herinandro 3-4 teo a dia androany tsika Matthieu 5 no andeha hojerentsika satria araka ny lazaintsika dia somary anao etude biblika tsika rehefa to larobia izao a mba hitombotsika fahalalana, hitombotsika fahendrena, hitombotsika amin'ny zava-tsoa rehetra izay ao amin'ny tontolo ara-pana. Matthieu 5 andehany voalohany ka hatramin'ny 7. Matthieu 5 andehany voalohany ka hatramin'ny 7. Rehefa hitanao dia vakitsika aminaran'i Jesosy. Tandremo mba tsy hanao ny asan'ny fahamarinanareo eo imason'ny olona ahitany an'izany. Fa raha tsy izany dia tsy manana valim-pity amin'ny rainareo izay any an-danitra ianareo. Ka amin'izany raha manao fiantrana ianao dia aza mba mitsoka trompetra eo alohanao. Taka fanao am-piatsara velatsia eo amin'ny sinagoga sy eny an-dalambe mba hankalazan'ny olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valim-pitiany. Fa ianao kosa raha manao fiantrana dia aoka tsy ho fantatry ny tananao ankavia izay atao ny tananao ankavanana mba atao ao mangingina ny fiantranao ary ny rainao izay mahita ao mangingina no amaly anao. Ary raha mivavaka ianareo aza mba ho tahaka ny mpiatsara velatsia fa izy tia mivavaka mitsangana eo amin'ny sinagoga sy eo anjoron-dalana mba hitan'ny olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa efa azo ny valim-pitiany. Fa ianao kosa raha mivavaka dia midiro amin'ny efitranonao ka rehefa voarindrinao ny varavaranao dia mivavaha amin'ny rainao izay ao mangingina ary ny rainao izay mahita anao ao mangingina no amaly anao. Ary raha mivavaka ianareo dia aza mba manao teny maro foana tahaka ny jentilisa fa atao noho ny hamaroan'ny teny no hiainona azy. Ka aza manahaka azy ianareo fa fantatra ny rainareo izay tokony ho anareo raha tsy mbola mangataka aminy aza ianareo. Amen. Ireo teny ireo no angalatsika fianarana
angalatsika fifanitsina, angalatsika fifampaherezana amin'ity androany ity. Dia ampitsika kely izy miverina kely amin'ilay Mateo 5 sika. Dia andeha vaketsika ny andiny 420 hatramin'ny 420. Toy izao vaky ny teny aminaran'i Jesosy, ianareo no fahazavany zao tontolo zao. Tsy azo afenina ny tanàna miorina eo an-tampon-tendrombohitra. Ary koa tsy misy olona mandrehitra jiro ka mametraka azy ao ambany vata famarana. Fa apetrany ao amin'ny fanaovan-jiro ka dia mazava amin'izay rehetra ao an-trano izany. Aoka zava eo imason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo, mba hitany ny asa soa ataonareo ka ankalazany ny rainareo izay any an-danitra. Amen. Amen. Ireo teny anankiroa ireo no anaovantsika etude androany fandaniana sotra masina. Satria inona ny antony? Androantsika dia ifampiresaka hoe inona ny tokony aseho ary inona ny tokony afenina. Amin'ny fotoana inona no manafina dia amin'ny fotoana inona no mampiseho. Ireo roa ireo dia samy zavatra fatao. Ireo roa ireo dia samy zavatra tokony iainana. Fa inona le aseho dia inona le afenina. Amin'ny fotoana inona no tokony aneho ary amin'ny fotoana inona no tokony anafina. Ny teboka voalohany izay novaketsika teo dia ny Mateo 5. Dia raha ohatra mamaky lektura tsotra fotsiny tsika dia ozy izy miresaka hoe tandremo mba tsy hanao ny asan'ny fahamarinanareo eo mason'ny olona. Tandremo mba tsy hanao ny asan'ny fahamarinanareo eo mason'ny olona. Rehefa mivadika nefa tsika ilay Mateo 5 dia ozy izy indray miresaka aoka zava eo imason'ny olona toy izany ny fahazavanareo, mba hitany ny asa soa ataonareo ka ankalazany ny rainareo izay any an-danitra. Dia fanontaniana mipetraka zany fampianarana mitovy toriteny nataon'i Jesosy teo an-tendrombohitra, toko mifampitohy kanefa toa mifanohatra. Ny anankiray milaza hoe tandremo aoka hazava eo mason'ny olona toy izany ny fahazavanareo dia ahitany ny asa soa ataonareo dia ankalazany ny rainareo izay any an-danitra. Ny anankiray indray nefa milaza rehefa manao zavatra dia aoka na ny tananao ankavanana raha tsy halala izay ataonao amin'ny tananao ankavia, ataovy any amin'ny miafinafina, ataovy any amin'ny mangingina. Teboka voalohany indrindra raha lasina bavy rehefa mamaky ny fampianaran'i Jesosy dia mila mitandrina tsara. Mila maninona? Mila mitandrina tsara. Satria maninona? Ny audience an'i Jesosy, ny olona izay miaino azy, ny olona izay iantefan'ny teniny ny ankamaroam-potoana dia olona izay pe tsara velatsia. Olona maninona? Olona pe tsara velatsia. Fariseo sy sadoseo, olona mpanamartena, olona izay manao endrikendriky fivavahana religieux, hoy fomba fiteny, fa ny any anatiny dia izao fanambaran'i Jesosy rombaka sy feno ny taola amin'ny maty. Ka rehefa mamaky ianao dia anisan'izany ihany koa mpivavaka tao amin'ny Israely. Rehefa mamaky ianao teboka voalohany indrindra ny zavatra izay torian'i Jesosy dia mila mijery tsara hoe miantefa amin'izy io zavatra teneniny io. Ary rehefa miantefa amina karazana olona ray io, azo generalizena ve? Azo ampiarina ve? Azo tanterahana koa ve amin'ny karazana olona rehetrarehetra? Sa misy toe-javatra izay tsy tokony hanaovana azy, misy toe-javatra izay tsy tokony hanatanterahana azy. Dia rehefa mamaky isika ato amin'ilay Mateo 5 ty, dia ozy izy hoe amin'izany ozy izy rehefa manao fiantrana ianao dia aza mba mitsoka trompetra eo anoloanao tahaka ny fanaon'ny pe tsara velatsia eo amin'ny sinagoga sy eny an-dalambe.
Zany hoe le fomba fatao rehetrarehetra izay lazain' Jesosy atao amin'ity Matthieu 9 ity, dia tsy inona fa fomba fiainan'ireo fariseo. Fomba fiainan'ireo fariseo izay rehefa manome ho an'ny manitra, na manao fiantrana, na manao asa soa, dia izy tsy mandrotsaka raha tsy misy spekta. Misy olona mijery tsara eo, hitany betsabetsaka tsara ny olona mijery, mitsangana amin'izay izy avany, velarina tsara le vola, dia arotsaka. Amin'ny fotoan'andro Jesosy tao an-tempoly, dia nisy olona miaraka tamin'ny mpianatra izy, dia mandrotsaka ilay olona, dia rehefa manome ilay olona, dia ataon'ny mpanankarena maneno tsara ny vola izay alatsany. Anehoany fa izy dia manome be. Ampisehony amin'ny olona, ampisehony amin'ny Jesosy, mino mitsy afa tazan'ny zareo ihany koa Jesosy. Io ny mpampianatra, io le mpitory-teny. Andao aseho atsika fa tsika olona mahavita didy. Andao aseho atsika fa isika dia olona manao zavatra. Andao aseho atsika fa isika dia olona izay tsy miamboa didy, fa manatanteraka ny tokony ho tanterana rehetra amin'ny tempoly sy amin'ny fiangonana. Fa Jesosy nahita azy dia tsy impressionné akory, tsy taitra akory, satria maninona ny zavatra hitany? Olona mitady voninahitra ho an'ny tenany. Raha lasina bavy, ny fampianaran'i Jesosy amin'ity Matthieu 9 ity, rehefa manao zavatra ianao dia en toute discrétion, zany hoe amangingina ny anaovanao ny asan'ny fiantranao. Raha ohatra misy olona mila fanampiana, mila vola, mila fitaovana, mila servisy aminao, dia aza hijoroana vavolombelona eto. Zary havana nisy olona nanao an'izao zavatra ao tamiko. Fa rehefa tonga ny fotoana ny ilantsika izy, tsy nisalasalitsika. Fa ozy ny tenin' Jesosy hoe, diavan'izay manenjika anareo dia ny ainatsika izany zavatra izany. Ozy ny tenin' Jesosy hoe, mivavaho an'izay manenjika anareo dia nitaterantsika izany zavatra izany. Fa raha manao an'izany ianao dia anisy ho ainafy eo ambonin'ny akanjony, eo amin'ny tratrana akanjony. Misy zavatra izay ampianaran'i Jesosy, izany fomba fanao izany, dia fomba fiainan'ny Petsara Velatsia, fomba fiainan'ny fariseo. Ary ireo olona ireo dia olona mpila sitraka aman'olona. Mpila inona ireo? Zany hoe tsika zany rehefa manao zavatra, le zavatra sain'i Jesosy atao eto, le zavatra atao eto, dia zavatra izay tokony ataon'ny kristianina menina. Tokony hanao soa olona ve ny kristianina? Eny ny valiny. Fa misy indray mantsy mandray an'io zavatra io dia avadiny le avara zany aloha tsy manao zany ko. Ozy izy ny tompo hoe lasa miteraka toe-po zany le izy, fisaosaoana, toe-po zany le izy, te hefitenao zavatra, toe-po zany le izy, te hiseseho. Raha zany no izy aloha tsy manao ko, ohatrany tsy akasitrahana akory zany le manao, fa aloha tsy manao. Tsia! Ny fampianaran'i Jesosy dia izao, raha manao asan'ny fahamarinanareo ianareo, raha manao asa soa ianareo, raha manao fiantrana ianareo, raha manampy olona ianareo, zay asa izay ataonao, zay zavatra zay tanterahinao, sy tokony tanterahinao, dia aza mitsoka trompetra ozy izy, aza atao fantatry ny olona iny zavatra iny. Raha misy rahalasy anabavy sahirana tsy manana hofatrano, ka fantatrao zany, kasi an'ny tompo ianao ny eponao mba hanome an'izany hofatrano zany, na ny atsasaka izany hofatrano zany. Raha misy rahalasy anabavy sahirana, amin'ny fampidirana mpianatra amin'ny écolage, fantatrao zany, nanangataka taminao izy, dia manome tsotra fotsiny. Tsy asiana kafara, tsy asiana resaka be, tsy asiana hoe ka anina nge, fa zao ange, fa tonga dia manome. Andriamanitra ny mahita an'iny. Ary ozy izy ny teny Paoly miresaka, olona va ny ilako sitraka sa Andriamanitra. Ina dika izay, azo atao tsara ny mila sitraka amin'Andriamanitra. Tonga dia anao sy ny tompo irery an'i Jesosy io. Zaho omenao maimaimpona zay hoaniko. Zaho omenao maimaimpona zay omeko ny zanako. Andoavako ny hofatrano, andoavako ny écolage, milama-matsara zay mihinan-kavy, mba misy an'ity ambiny ity mba ambim-bava. Nahoana ny tsoka trompetra? Nahoana ny tady sitraka? Nahoana ny tady fiderana manokana?
fa tonga dia omeko zany zavatra zany. Zany hoe rehefa manao hetsika isika, eto zany le fampahafantarana, inona le afenina, inona le tsy ambara, rehefa manao asa ianao, rehefa manao soa ianao, rehefa manao asa fahamarinana ianao, rehefa mamela heloka ianao, mafantatrao moa nataony anina tamiko. Fa io fampianaran'i Jesosy ao. Dia milaza izy apetrao aloha fanatrao dia mandehana. Dehana mihavana. Fa tsy mora le izy fa tonga dia tena za mihitsy nanapa-kevitra izany dia hihavana. Izaho toetra le toe-po amin'izay fotoana izay. Hoe teo dia ray ny anina ve? Raha vavy kosa mahavita. Ny anaky misy anankiray izay tena tsy mety voavelako mihitsy ny elony hatramin'izao. Tena tsy mety afaka mihitsy, tena tsy mety madio mihitsy hatramin'izao. Eo anatrela izy, jerenao tsara, rehefa mamaky ianao ny matitoko fahenio, dia mbola mitoy ary izy miresaka na dia amin'ny fifadikanina ary. Rehefa mifady anina ozy izy, dia aza aseho ny endrika noana. Hoe za zay, efa naniny ianao ohatry ny atsatra be ianao zany. Raha mba fantatrao mantsy. Efa trandro azay tsy sakafo. Fifadikanina tena, fa io zany tena, io tsy maintsy mitola, io tsy maintsy misisika, tsy maintsy misisika hoe raha mitady an' Jesosy io. Zany mahatonga ny ohatran'izao mafy le izy fa tsy maintsy vita io e. Misy zavatra mila afenina. Le zavatra mafiera ny olombelona. Le manitikitika an'ilay ampopon'olombelona. Le manitikitika ny fireharehanany anatin'ny olombelona. Mety tsy tapitra treo le izy fa zay ny ohatra nomen'ny tompo. Fa anjaranao ny mijery ny tenanao ihany koa. Inona le manasoaso anao? Inona le andokandokafana anao? Inona le zavatra izay manahitaitra an'ilay maha-olombelona ny anatintsika any? Afeno ireny. Afeno ireny. Ampirimo ireny zavatra ireny. Mba tsy hahatonga antsika handray ny laza. Mba tsy hahatonga antsika handray ny dera. Mba tsy hahatonga antsika ho dokadokavana sy sisa rehetrarehetra. Jesosy rehefa manao mirakla, vita amin'ny mirakla, lasa izy mandositra. Magaga, ny olona amin'izao fiainan'izao, ny mpitory teny amin'izao fiainan'izao, aderadera mihitsy ny mirakla. Aty aminay misy nanipy brankara. Aty aminay nisy nanipy chaise roulante. Aty aminay ohatran'izao, aty aminay ohatran'izao ny Jesosy afeniny. Vita nanasitrana mona sy marenina zay izy ndray maka. Dia Jesosy moa izy tsy mivaky loha zay ina moa ny anaran'ity, izay fombafomban'olombelona. Nataon'ny Jehova fandesikiro ny sofon'ilay olona. Tsy takatra ny saina. Andreo desikiriny. Dia tsy haiko na le sofiny avozokiriny iny ihany nikasian'ny lelany rehefa avy azy tsy isy rara iny azany mihitsy. Fa tonga dia mandrenesa ozy izy dia aoka isokatra vavana. Tenio sitrana le olona. Na eny ny sofiny. Ary niteny ny vavana. Fa rehefa vita izay asa soa izay, rehefa vita izay asa lehibe izay, rehefa vita izay asa mahagaga izay, alohany hivoaka ny trano. Dia izao nambarany tamin'ilay lehilahy, mandehana ianao, aza mitenina amin'iza na amin'iza, aza miresaka na amin'iza na amin'iza akory. Dia lasa le lehilahy, dia nandeha izy. Fa voavoaka teo izy, dia contraire zay nataony vao mainka ny tantarainy tamin'ity vaza mototra rehetra dia sokirin' Jesosy avavako ny sofiko. Dia avy eo natehiny teo amin'ny lelako ny tanany. Dia tonga dia niteny tao ambadika izay zavatra. Tonga dia sitrana tao ambadika izay. Fa ilay Jesosy tompo isika dia olona discret, izay tsy mba misehoseho, izay tsy mba mitady voninahitra ho an'ny tenany, tsy mba mitady laza ho an'ny tenany. Sasy ianao. Fataro aisitsika ny tokony tsy iseho. Aisitsika no tokony pirina. Aiza no tokony tsy tsoka trompetra. Fa raha vao mitsoka trompetra itsika, raha vao henontsika misy zavatra ny anaty any, miseho azozy zao, mirehare. Izy mipotrana amin'ny zavatra fara zay tsotra ary.
raikitra fitondrana sakafo dia efa ny ana plateau be mihitsy ny etoko fa any amin'ny zavatra ohatra zany tsika olombelona zany tena sensible be mihitsy tsika vao manao zavatra kely mihoatra noho ny hafa dia efa miboaka. Vao manao zavatra kely mihoatra noho ny hafa fotsiny ankely zara raha misy zara raha mihoatra dia efa miboaka. Vao mivavaka mihoatra noho ny hafa dia efa mirehare dia efa manatsatso dia efa manambany fa tompo mampianatra eto ny fahamarinana, ny toepo, ny toepanahy, ny ao anatinao, arovo tsara tsy rehare. Amen. Tsy miteny izy aza manao mihoatra noho ny hafa, indray mantsy ny sofintsika hafa fandrenesantsika azy. Raha zany zany, alao zany kaiky morceau anakefatra ny entina manomboko izao. Alao zany rehefa manao rakitra zany dia le kelikely. Ozy pastera hoe ohatran'izao zany manahirana zany le manome betsaka. Tsy izay le izy. Fa tena manova betsaka. Amen. Manampy olona betsaka arak'izay azo atao. Amen. Mivavaha be dia be mihitsy ho an'izay rehetrarehetra azonao ivavahana tetezinao daholo ary ny raha lasana bavy teteninao za mba hivavaka ho anao. Ianao koa matiko hivavahana za mbola tsy hivavaka ho anao mihitsy. Tetezo daholo ataovy izay asa soa, ataovy izay asa tsara rehetrarehetra, ataovy izay tokony ho atao rehetrarehetra. Fa aroviny fo, aroviny ao anaty sy rehare. Amen. Fa raha vao tsy izay teo izy ny tenin'Andriamanitra hoe efa azonareo valim-pitianareo dia aza mamaly hoe zange tsy valim-pity ny antony anaovako an'izany. Zange tsy mitady valim-pity. Fa matoantsika manao zavatra anankiray mba misy zavatra manery ao anaty sa tsy hay. Ny fitiavan'i Kristy no manery anay. Misy zavatra manery ao anaty. Dia rehefa miteny ny tompo hoe efa azonareo valim-pity dia tena teneno mihitsy hoe Jesosy za tena le valim-pity avy aminao mihitsy ny tiako. Aza endry be loatra ka hoe Jesosy efa nomenao fitiavana. Efa ohatran'izao efa nasianao soa tena teneno le valim-pity avy aminao mihitsy ny Jesosy tena tiako. Tena ilaiko mihitsy zany, tena porsihako mihitsy ianao. Omeo valim-pity mihitsy aho. Fa za tsy mila valim-pity avy amin'olombelona. Amen. Dika zay afenina reny zavatra rehetrarehetra ireny. Inona amin'izay ary ny aseho kosa ao anatin'le tantara. Ozy izy le Matthieu 5. Nivakintsika teo. Matthieu 5 zany mampianatra antsika ny zavatra izay tokony afenina. Raha loto izantsika le izy avetsika mivadika amin'le Matthieu 5. Ny zavatra tokony afenina manaraka dia zao indray ozy izy. Rehefa mivavaka nareo dia aza tahaka ny petsara velatsy, fa izy mivavaka zareo petsara velatsy foana ny asiana eto. Izy mivavaka amin'ny tsangana eny amin'ny sinagoga sy eny anjoron-dalana ahitan'ny olona azy. Zany hoe reto mpifariseo ireto satria any sy ny mpivavaka religieux no tena mitifitra ny ratsan-tanana. Dia inona zavatra ataon'izy reto? Eny andalandalana eny izy dia raha atao amin'ilay fomba fivavahana ankehitriny, fa ny fariseo moa zany tsy manao an'ilay ohatran'izao iny. Fa raha ilay fomba fivavahana ankehitriny sy ny fomba fanaon'ny fiangonana ohatr'izay zany dia ohatr'izao zany dia vao makamaka sisiny kely Andriamanitra. Saotra ny amin'ny zavatra rehetra. Tiany atao ho hitan'ny olona rehetrarehetra. Fa izy dia mivavaka. Izy dia mivavaka. Tiany azo ale fankalazana. Iana kosa tena mivavaka. Dia rehefa misy olona mandalo vao mainka miogaoga be. Jesosy masiny ianao hoe raha vao tsisy olona dia izy ndrerindreny. Ohatrany tsisy inona tsisy tsy hita se atao. Vao mandalo, vao misy mandalo kely eo. Ndririndrindra moa ko pastera mandalo eo. Mahita mandoalika haingana be mihitsy. Tompo, dia raina ny anaranao, akalazaina ny anaranao. Ozy Jesosy mampianatra eto, rehefa mivavaka ianareo, aza manao zavatra ohatran'izany. Aza manao zavatra ohatran'izany. Rehefa mivavaka, aza atao hitan'ny olona le izy. Zay zany le sary, aza atao hitan'ny olona le zavatra. Eto atsika mila mahay tsara mihitsy manao ekilibra fa ny ankamaroan'ny olona maheno an'izy io dia conclusion anatin'izy rehefa mivavaka zany discret be mihitsy zany.
ohatra zao fotsiny. Tompo malala ny ao an-tsaiko. Tsisy ninina miditra ny lohanao koa tsara maso voanemba ny ao an-tsainao fa tsisy ninina koa. Fa mila mahay tsara tsika ao anatin'ilay izy. Hoe ohatrany ahoana fomba fandraisana an'ity resaka ambaran'i Jesosy ity. Hozy izy rehefa miresaka ao anatin'ilay izy hoe rehefa mivavaka ianao ary indriny ny efitranonao. Ko ahoana iandry any amin'ny efitrano ve zany vao hivavaka? Fa ny ampianariny ao anatin'ilay izy arovo tsara ny fotsy izy fireharehana. Amen. Arovo tsara fotsy izy fieboebony. Fa ianao dia tokony hivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Amen. Zany iny Jesosy, le Jesosy mandendeha eto amin'ity zao tontolo zao ity izy ny tsy nanao ny voalohany indrindra ary indrindra ny efitranonao izy tsy manana efitranony tsiny. Izy ny tsy nanao ny voalohany indrindra fa vao vita ny azy ny asa rehetra rehetra. Midepensa izy amin'ny energia, lany ny energia amin'ny fionana amin'ny vahoaka, amin'ny fitondranam-bavaka ny olona, amin'ny firesahana, amin'ny famaliana fanontaniana. Vita zany rehetrarehetra zany, lasa izy mitokana makany anefitra, any amin'ny désert ndika zany any anefitra. Any anefitra izy no mitokana. La izy lasa miakatra ny tendrombohitra. La izy makany tany foana. Dia any izy no mivavaka, any izy no miresaka amin'ny ray. Ny zanak'Andriamanitra dia tokony hanana zany habitude izany. Amen. Fa tsy matotoko fahenina indray ny atao excuse. Le zavatra izay natao hivavahana sy le zavatra natao hoantom-pivavahana dia ataony olona excuse. Za tsy dia hotako mipetsara velatsiozy izy Jesosy koa. Matsara le olona anankiray nanambara ako matotoko fa 7 indray le izy. Dia zareo tsy mitory filazantsara. Fantatrareo ny antony. Satria matotoko fa 7 dia milaza hoe efa nanao asa maro be tamin'ny anaranao izahay. Efa nitory teny an-dalambe anahy ianao. Efa naminany tamin'ny anaranao. Da alohan'izy rehetrarehetra mba tsy ho izy no tratra le matotoko fa 7. Da alohantsika tsy midikiditra amin'ireo afery ireo. Amin'izay ho avy rehefa tonga fotoana dia raha iteny tsy afaka ny teny Jesosy hoe tsy fantatra akory nareo navitaiza. Satria tsika tsy nanao an'ireo zavatra teneniny ireo. Fa tsika zavatra hafa nataontsika dia tsisy azony anamelohana antsika. Tsy hoe miteny izy atao anatin'ny matotoko fa 9 hoe aza mivavaka eny anjoron-dalana sy sisa rehetrarehetra. Dia lasa tsy hivavaka ianao. Mivavaka ianao. Fa fonao ao amin'ny Kristy. Ny antony hivavahanao dia Jesosy. Mivavaka ianao eny ambony latabatra rehefa hisakafo. Raisiraisin'ny olona fahatany. Mandeha restaurant izy dia tsy mivavaka izy. Ka hoe voasoratra hoe izao. Dia tsy dia isehoseho fa manjary lazain'ny olona hoe miseho azo mivavaka. Lazain'ny olona hoe miseho azo ohatra izao. Dia alohan'ny tompo mahita ny ao am-po dia mody mitehatratra fotsiny. Amen. Fa zany zavatra zany dia tokony ho atao. Satria manina misy sentiment anankiroa mifandona amin'izay ao anaty. Ilay sentiment arak'ilay lazaiko teo matotoko fa 5 dia milaza izy. Aoka ho hitan'ny olona rehefa misafisehanao. Misy amintsika matahotra iseho, ampiseho ny tenany. Matotoko fa 5 zany dia fijoroana vavolombelona. Azonao? Ary matotoko fa 9 dia asa soa. Ao amin'ny fijoroana vavolombelona, mila hainao zany mandanjalanja hoe fijoroana vavolombelona ve ty ka, ty tranga ty. Sa ity le mila hierovako ny foko. Azonao ve le izy? Dia rehefa eo amin'ilay toerana tokony hierovanao ny fonao, dia fantatrao ny tokony atao. Tsika zany tsy tonga dia mandeha règlement be fotsiny amin'izao. Tsy tonga dia mandeha tsenjerigona be fotsiny amin'izao. Hoe rehefa ohatra zao dia zao zany. Isaky ny mamea dia atao foana izay tsy ahitan'ny olona anazy. Ary isaky ny ohatra zao dia atao foana izay ahitan'ny olona anazy. Tsy mandeha ohatra zany isika. Satria isika dia nomena ny fanamasina. Amen. Ary fanamasina dia mampianatra antsika ny tokony ho atao. Ka eo amin'ny zavatra izay tokony hijoroana vavolombelona dia aseho anao le izy. Ary eo amin'ny zavatra izay tokony hipiripirimana satria mety ampibontsonbontsona anao dia lasa ianao mipirina. Azonao le resaka. Ka raha mandeha restaurant tsika misakafo.
Tokony hijoa vavolombelona tsika sa tokony hipirina. Mampiboaka ve le mivavaka eo misaotra Andriamanitra. Ohatra verina fijoroana vavolombelona zany koa. Tazonareo ve zany hoe fijoroana vavolombelona? Tsy menatra ny Andriamanitra izahay. Mivavaka misaotra mankasitraka satria nomeny sakafo. Rehefa any fianakaviana tsy mivavaka dia takizay ihany koa. Na dia manondro molotra izy, na dia ohatran'izay, na dia izy ihany koa ary mieritreritra ianao miseho azo mpivavaka. Ianao malala fa mifonao tsy miseho azo mpivavaka. Amen. Fa ianao malala fa ianao dia natao hijoro vavolombelona. Ianao malala fa raha sitraponao ary dia mba hipiripirina koa ianao. Raha sitrapoko dia mba hipirina ihany koa eto. Raha sitrapoko dia mba tsy te hampiseho ihany koa. Fa zay indrindra le izy lasa confortable ho any tsy manao an'ilay izy. Azonao ve ilay izy? Lasa confortable ho any nofoko ny tsy mampiseho an'ilay izy. Dia lasa ny confort nofoko indray zany no mialo lalana le zavatra dia eo mila mijoro vavolombelona. Eto le mila aseho ny asa soa. Eto le mila aseho le mahazanaka Andriamanitra. Eto le tsy azo afenina. Eto le tsy maintsy mijoro. Manomboka azonao sa mbola tsy azonao? Eo le manomboka, eo le mila aseho. Eo le mila ampisehoana amin'ny olona, ampisehoana ihany koa amin'ny rehetrarehetra. Fa zay tsy menatra ny Andriamanitra. Tsy menatra izahay. Raha tamin'ny andron'ny Sadraka, Mesaka sy Abednego zao. Ampisehoko anao le toe-javatra fa tsy mandeha formule miaraka amin'Andriamanitra. I Sadraka, Mesaka ary Abednego nalaina zareo avy any amin'ny tany Israel. Tena nalaina baba izy dia nentina tao Asiry. Rehefa nentina baba izy tao Asiry dia nanangana tsangam-bato statue volamena zay ny Nebokadnezara 27 mètres angamba ny avony raha tsy diso. Tsoala be. Dia zao ny teny Nebokadnezara zay rehetrarehetra tsy miankoka eo anatrehan'io statue io. Rehefa maneno ny trompetra dia ho atsipy velona ao anaty afo. Eo amin'izay zany Matthieu 6 tsika sa Matthieu 5. Aoka hiafina. Aoka hipirina. Aoka tsy hiseho azo mpivavaka. Fa alao mivavaka fotsiny arindrina ny trano rehefa te hivavaka. Rehefa te hampiseho hoe Jesosy velatana, arindrina ny trano. Dia ao anao mivavaka mangingina dia hitan'ny raiko izay any an-danitra rehefa ao. Amin'ny tantaran'i Daniela ihany koa misy ohatran'izay. Namoaka didy ny mpanjaka. Nisy olona mpakahalan'i Daniela. Dia nangataka izy andao angamba mamoaka didy. Dia sao izay mivavaka amin'Andriamanikafa rehetrarehetra mandritra ny 30 andro izay ho avy dia ho atsipy ny andavaky ny liona. Afa-tsy mivavaka amin'ny mpanjaka irery ihany. Okey arozy ny mpanjaka Darius. Fa Daniela rehefa mivavaka dia sokafa ny varavarankely any Atsinanana. Dia lasa izy mandoalika dia mifanandrifa amin'ny Jerosalema dia mivavaka izy. Matthieu 5 sa Matthieu 6. Andeha fahendrena sa hijoro vavolombelona. Fa eo le tranga anankiroa hijoro vavolombelona. Israely hafa rehetrarehetra ankoatran'izy telo lahy. Daniela moa tsy teo zany tsy haiko hoe Daniela lasa izy. Fa Sadraka, Mesaka ary Abednego tratra amin'ny menace izay rehetra tsy miankoka eo dia ho atsipy velona ny anaty afo. Niankoka daholo ny Israely rehetrarehetra. Niankoka tsy izay raison niodina tao an-tsaina izy menaka avy. Fa tonga dia nanapa-kevitra hoe rehefa izay ozy ny daholo be, rehefa izay ozy ny olona rehetrarehetra dia ndao iankoka. Fa Sadraka sy Mesaka ary Abednego dia nijoro ny entinentina tsara. Tsy haiko loha izay toe-pon'izy ireo raha feno fanetretena na tsy feno. Fa le fijoroana vavolombelona ny hitan'Andriamanitra hoe reto vonina ny anda an'izay firaisana tsy kombakomba, fa vonina kosa andeha fahamarinana, ary vonina kosa andeha fahitsiana, ary vonina no témoin ho vavolombelona. Fa ny Andriamanitry Israely irery ihany no tokony hankofany. Azonao ve ao anatin'izay fehezanteny izay le atao hoe fijoroana vavolombelona? Misy zavatra ao anatin'ny fiainantsika ao
mandeha ny resam-pianakaviana. Dia ozy izy fianakaviana hoe nareo rehefa tsy amadika eny araka aminay alefason cotisation. Zany ingely Sadraka sy Mesaka ary Abednego e. Fa afaka nijoro Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Sasy tsika fe efa ohatran'izao, tsika fe efa tsy tonga, tsika fe naherana ka. Ty ary na negosiena amin'ny tompo le izy aloha mba hatsasany ihany ary tompo. Tsy tena te hiditra lalina be ao anatin'le izy. Misy fotoana isika takiana mihitsy hoe miseho azopo vavaka. Alao tenenina mihitsy hoe miseho azopo vavaka. Alao tenenina mihitsy hoe miseho milay. Alao tenenina mihitsy hoe miseho azo masina. Alao tenenina izay toy ny tenenina rehetrarehetra any. Fa ty karazan-javatra anankiray ty tsy azoko andeferana. Ty karazan-javatra ray ty tsy azoko arahana ambokony fotsiny. Za tena mijoro amin'izany mihitsy ao anatin'ny fiarahamonina, ao anatin'ny tontolo rehetra izay mety misy. Ity dia tokony hijoro zanak'Andriamanitra. Fa reo olona reo anie rehefa ihaino anao tsy hitakoriny izy. Fa rehefa avy eo ianao rehefa misy ilan'ny volanao dia hita ny soamantsara ny lavatra-nao. Mila volanao izy. Dia rehefa azo izay ilainy dia zany ahaika ampivavaka ozy dia ozy ianao misaotra an'i Jesosy zany. Nefa izay ve ilay tian'ny tompo hijoroana. Raha ao anatin'ny tokantrano raha lasenabavy. Ny vadinao tsy mandeha amin'ny fahamarinana. Ianao zanak'Andriamanitra, vadinao jentilisa. Masahy mijoro. Dia mampiseho ny asa tsara izay ao aminao. Tsy maninona izay teniny. Ianao ary tsy nanao azao. Ianao ary tamin'ilay indray mandeha ry nanao azao. Ianao ary. Dia valeo fotsiny hoe tamin'izay tamin'indray mandeha fa nanapa-kevitra nanomboka izao. Manomboka atao hijoro mahitsy amin'izay. Izay ilay tsy afenina. Izay ilay tanàna miorina ao an-tampon-tendrombohitra. Tsy maintsy hitan'ny olona. Izay ilay jiro apetraka eo ambony vata famarana. Fa ny problemantsika ilay tokony afenina, tsy afenina. Fa ilay tokony aderadera, tsy aderadera. Fa ny tompo dia mampianatra tsara mihitsy ao anatin'ity. Rehefa resaka fijoroana vavolombelona, rehefa resaka témoignage. Asehoy. Asehoy. Jesosy velona ao anatinao. Asehoy fa mahay mamonjy anay ny Andriamanitra. Ozy ako hoe Sadraka, Mesaka ary Abednego nasehony mihitsy ny azy. Ray tsy mivavaka amin'io zany. Ray tsy manaraka fombanareo zany. Na ilika reo ary. Raha resaka krismasy iny azy divana fianakaviana iny. Raha resaka Andriamanitra tsika mitady ady zay teneniko ilay olona misy mitady raharaha any amin'ny tsy tokony ilana raharaha mihitsy. Any joyeux Noël avy izy mahita ino moa izy ity kritika. Tsy iza Noël zany, tsy iza zany. Any izy nivony ny joro vavolombelona. Ina tsy mitondra naiza na Noël na tsy Noël. Misy ndray miady hevitra tsy Noël misy fa Christmas zany Noël zany tsisy Andriamanitra ny dika zany. Tsisy dikany zany. Zany joyeuse Pâques zany tsisy dikany zany. Ozy amresaka hoe tsika efa tafasaraka amin'izao tontolo izao amin'ny lafiny zavatra maro dia mbola isarahanao koa ny resaka Noël sy tsy Noël. Resaka Pentecôte, resaka Pasika, resaka tsy fantatro rehetrarehetra ity. Fa tsy any ilay tokony hijoroana vavolombelona. Fa ny tokony hijoroana vavolombelona zahay zanak'Andriamanitra. Tsy mety aminay ity zavatra ray ity. Tena tsy ampidirinareo fahasandrazana izay. Na tsy ho avinareo amin'ny mariazy zanaka. Na tsy hamangy anay ianareo amin'ny fotoana izay idirana eny hôpitaly. Na inona menasy ataonareo. Dia izay izahay aloha. Tsy izahay ny mandroaka anareo. Tsy izahay ny manilika anareo. Fa ianareo tsy vonina hanaja ny fomba fijerinay. Ianareo tsy vonina hanaja ny Andriamanitray. Ianareo tsy vonina hanaja ny fanomponay. Fa isany amin'ny ratsan-tanana ny olona vonina hiteny ohatran'izany. Sy fahendrena ihany atao fianakaviana. Tsika mbola miezaka makazy tsy kelikely karaha ohatran'izay ny anaovana anazy. Fotsitro ireo. Nga ianao ny akan'ireo. Nga ianao ny mabo an'ireo. Ny tompo mamabo an'ireo, ny tompo mahalala ny azy.
tompo mahafantatry ny azy fa ianao ve sahijoro vavolombelona, ianao ve sahiteny. Any bokin'ny Tibo Petera voalohany toko 7 izy dia milaza aza menatra manontany zay rehetra manontany anareo no ny antony fanantenana zay ao anatinareo. Dia mila mijoro isika, mila mijoro. Rehefa tonga fotoana fivavahana dia mivavaka isika dia ilay toe-po fotsiny ny kontrolena. Amen. Ilay any anaty fotsiny. Fa za dia mivavaka, za dia manompo, za dia manao araka an'izay tokony ho atao rehetrarehetra. Izany zavatra izay ampianarany ity soratra masina izay omen'ny Tompo atsika n'ity androany ity. Dia ozy ateo hoe lazainao za mila mahafantatra, mila mamandaja lanja hoe aizako no tokony hipirina, aizany discret, dia aizany tokony hijoro, aizany tokony hiparipary, aizany tokony fantatra mihitsy, ary aizany tokony ilamina kely ny ao anaty koa. Dia enonao mihitsy le nofonao hoe eto le mampahalezy ny nofoko. Dia iny amin'izay no lavinao rehefa avy eo. Tsika zao ohatra tsy mety mitory filazantsara. Dia ina ny excuse tsika? Tsy voatery zany ingeno atao hoe mijoro vavolombelona. Nefa ilay any anatinao tsy te hanao an'le izy. Iny tsy te hanao iny mihitsy le nofo iny. Tsy natao iarovan-tena mihitsy sotra masina hoe ozy izy Jesosy ohatran'izao. Dia ozy izy Petera hoe izay tsy resy lahatra amin'ny teny dia ho resy lahatra amin'ny fitondran-tena. Nefa le nofonao no mampatonga anao mipirina, miaro ny tenanao ianao. Fa fantatrao mihitsy ilay hoe eto dia tokony hijoro, eto dia tokony hanambara. Misy olona eo amin'izao tontolo izao nge reny fihetsika reny izay tsy manaraka ny fanaon'ny olona, reny fasahiana reny. Ozy izy ny fariseo satsy hoe rehefa ny antso mpianatra hoe fasahiana faiza, fasahiana faiza. Ny Daniela raha iverenantsika ilay tantara teo, mivavaka izy miantsinanana fa tsy novainy mihitsy ny fasaony hoe bon ka mo voatery sokafana amin'ny varavarakely, andao hidiana amin'ny varavarakely. Dia tsika mitoy mankany antsinanana ihany. Dia any antsika no mibanjina dia mivavaka amin'Andriamanitra fa tsy novainy Daniela mihitsy. Fatany tsara fa le fahavalo mitazana very lavitra ire io fa mbola vavaka ihany. Vao maly voaka ny didy mpitondrana hoe tsy mahazo mivavaka, io mbola vavaka ihany Daniela. Fa tsy nampaninana ny Daniela mihitsy izany fijoroana vavolombelona izany. Dia nijoratra amin'ny farany izy dia natsipy tao anaty lavaky ny liona izy. Rehefa natsipy tao anaty lavaky ny liona tsy nahita tory Dario sy ny alina iny dia niazakazaka vao maharaina dia nanontany ry Danielo, navonjy anao va ny Andriamanitra ao tamin'ny vavaka liona? Osy Daniela namaly, tsy haiko aloha hoe ho fanantenana ohatry ny ahoana ny tao anatin'ny fony Darios hoe isy amaly ve asa miteny rery ary asa ahoana amin'ny fandehany. Fa namaly avy any amin'ny lavaky liona tany Daniela, ry mpanjako, ga matorakofotra amin'ny mpanjaka tena matotohany zany. Ady manontany any izy no matahotra zany. Matotohany zany fa tsy possible mihitsy hoe liona matika anohanana ny nanim-pazana ny Daniela. Safosafony Daniela ohatry milalao saka fotsiny le liona tao anatin'ny lavaka tao. Maneno tsisy ninona azo le liona tao, natao eo ambavany ary ny tanany safosafony ny oriny, tsisy ninona azo le liona tao. Misy anjely miazona amin'ny vavan'ny liona. Zany ny valim-pitiany Daniela. Amen. Zany ny valim-pitian'ilay olona izay témoin. Zany ny valim-piti. Hatramin'ny mpanjaka resy lahatra. Fa manomboka izao izy Darios. Tsy misy intsony olona mahazo mivavaka amin'Andriamanitra hafa akoatry ny Andriamanitra Daniela. Dia nasainy natsipy tao anatin'ny lavaky ny liona kosa ireo izay nanoratra ny lalàna mba ahafahana mamono ny Daniela. Jerenao ny impact an'ilay olona izay témoin. Ilay olona izay tsy nanafina ny afony, ilay olona izay tsy nanafina ny jirony, ilay olona izay namelatra ny tranony teo ambony
tendrombohatra mafy be nanangana le trano teo ambony tendrombohatra fa nitsangana somatsara le izy ary rehefa nijoro izy tamin'ny fahamarinany tamin'ny fahitsiny tamin'ny sitrapon'Andriamanitra dia nivoaka ny vokatra. Misy olona resy lahatra, misy olona nanompo, misy olona vonona ary misy olona niova fomba fandeha sy fomba famindra noho ny amin'izy Daniely. Nijoro vavolombelona. Takizay ihany koa zasenao zanak'Andriamanitra tsy miafina ny trano miorina eo amin'ny tendrombohitra. Misy zavatra tokony hafenantsika fa misy zavatra tokony habaribaritsika. Misy zavatra tokony handeferatsika fa misy zavatra tokony ireharehana mihitsy. Tokony ireharehana mihitsy. Tokony ijoroana mihitsy. Zay mihitsy tompoko. Zay mihitsy. Mialatsiny fa zay. Raha ohatra tsy mety aminao izay zavatra izay dia tsy maninona fa tsy afaka niara-iasa antsika zany. Fa zay aloha zao. Fa ny olona indraindray na dia hivavaka io ary aleony mandefitra. Vavafampiresaka izay ilay mandeha hoe misy ilay olona manaja andro sabata reny. Reny raha feram-pianakaviana dia masika be mihitsy io vavany io. Zay ty mahitsy manaja sabata. Zay tazo kitikitianao zany. Zay otra zao. Zay otra zao. Fara mitondra CV izy makeo amin'ny mpampiasa ka amin'ny tenin'ny mpampiasa hoe tsika miasa sabotsy. Fa tonga reny dia tsisy ninona azo andaminana ve so dia mba hoe asoloana andro. Tsisy. Tena izay mihitsy ilay izy na ianao manaiky na ianao tsy eny ary ndraso fa alamiko ny programako ary ndraso alamiko ny programako. Ny zanak'Andriamanitra mila fijoroana. Mila fijoroana. Mila témoin. Amen. Rehefa vavaka ianao farany indrindra ka ilay izy dia ozy izy aza manao teny maro toy ny petsara velatsy toy ny mpanota ohatrany ahoana io zavatra io sao dia tsy azontsika ilay izy dia manjotra izay mivavaka eto misy nitady anao frein ihany koa ilay izy tsy manao teny maro ozy Jesosy ko ane vavaka fofo ihany zany 3 sekondra 1 minitra tsy mahazo manao teny maro zay ve nidikany tsy izay nidikany fa ny petsara velatsy rehefa mivavaka dia ilay sasy teniny be dia be ry Jehovah Andriamanitra ny Andriamanitra tompony lanitra ny lanitra seza fiandriananao ny tany fitoera tongatra lehibe no ny rika rehetra Jehovah rehefa miteny izy dia toy ny varatra tsy hita ihany hoe inona tsy fantatra hoe mitondra makaiza ilay resaka fa miodikodina eo. Misy anankiray zara vavaka dia ry Andriamanitra mitangina ny rahona. Ozy ilay pastera koa raha tsy soavaly ny rahona koa tangina. Ry Andriamanitra mitangina ny rahona. Zany ny dikany hoe aza manao teny maro foana. Ahodikodina eo ny vocabulaire nefa pokaty ato anaty. Fa rehefa mivavaka ianareo atony mila be dia be dia manaraka ny vava dia miresaka dia tena manambara tena mitantara tena mamela belatra eo anatrehan'Andriamanitra mihitsy dia iny zavatra iny mety mahavita adiny iray mety mahavita adiny iray sasany adiny roa famporisihana hivavaka io teny io fa tsy fampihemorana ny hafa hoe aza mivavaka izy ary ny teny tamin'ny mpianatra hoe tsy mahavita venareo na dia miaro torora ray monja amiko ary dia ianao tady ametra azy hoe ny tiany lazaina amin'io 5 sekondra. Tsy possible zany. Izy ary manosika amin'ny mpianatra hivavaka adiny iray minimum. Dia avy eo indray ve izy atao Mateo 4:9 dia ilaza hoe aza atao be loatra. Fa fantatry ny rainareo izay tokony ho anareo na dia mbola tsy mangataka. Ary izay mihitsy ilay izy hoe le hoe fantatry ny rainareo izay tokony ho anareo na dia mbola tsy mangataka ary io lakile mamaly hoe inona vavaka ataon'ireto olona reto. Vavaka fangatahana ny ataon'ireo. Dia ohatran'ilay iresaka amin'ny député na iresaka amin'ny ministra reny izy dia lasa izy manoratra amin'izay voninahitra ho ary Andriamatoa ministra Jaina faratapony ambony indrindra ny manao izao fangatahana aminao izao izay manoratra moa dia mitondra ny CIN laharana fa zao monina ny enanina ary izao dia mariana etona fa mananjanaka 720 ka dia sahirana tsy hita mihitsy ny hatramin'ny farany hoe inona ny teny ilain'ity olona ity na ahoana
dia raisin'ny olona ohatran'izany fangatahana io. Rehefa mangataka itsika dia mangataka fomba tsotra indrindra, amenna. Fa rehefa miresaka isika velar ho fona dia miresadresa amin'Andriamanitra. Zay ny dikan'io, ny vavaka fangatahana tsory. Tonga dia direkta Jesosy io, za reraka be ny tongotra vodikiraroko efa vilana, tsy manambola fitanana mba mevola zanako ty ifitanana kiraro. Ka zao ny antony tenenako hoe zao avo vavaka vo avy nandehandeha fripitetsy dia nahita, ka raha mba mety aminao indrindra nao mirakla arabola vetivety aho io iverenako hoe so nisy nakandray izy teo. Tonga dia mazava be mihitsy ny resaka amin'izay, tonga dia mijery ny lanitra zany kosa ka olo mahitsy. Nkafilalana kely izy ry anjely fa mila 5:03 alina izy io. Dia omeny memem-pony zany. Fa lehibe tsara vela tsy manao imagination be satria te azo zavatra izy. Tsika rehefa mivavaka, rehefa mangataka, tonga dia mahitsy. Menanao memem-pony. Zay tsy azonao anatin'ny vavaka 2 minitra 3 minitra, tsy azonao iny andohalika fa 105 eo areny. Anaovanao ina moa fifadikanina sy vavaka sy fitafiana gony sy tsy haiko rehetrarehetra, fitomanina manao ranomasomboay eo, tsy mety eo. Fa zay tokony menanao, vavaka 2 minitra 3 minitra, tonga dia azonao zany. Fa le resadresaka miaraka amin'ny tompo, anenao mankafy tsara, anenao miresaka tsara, anenao afaka mijorona dia ny an-dalambe ary, na dia mankasisiny ary, any anaty bus ianao, afaka mitokana kely ianao, miondrika kely eo fotsiny ianao dia migongonona, moramora Jesosy nisaotra anao, voatahinao ndray ako. Marina fa mety hoe mora fream-bus fa naisany ary tahinao amatoa eto. Toerana rehetrarehetra azo ivavahana ary tokony ivavahana, amenna. Ka verset dia tsy natao hiaro atsika tsy hivavaka, fa natao kosa mpianatra atsika ny fomba fivavaka araka ny tokony izy. Amenna. Zay fotoana atsika amin'ity andro anio ity, maromaro zavatra resantsika teo dia mino fa misy zavatra nakasika anao tao anatin'izay fanambarana izay dia hitsangantsika hivavaka samy miresaka amin'ny tompo. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambanin'ny fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soa tompoko.